Amin'izao fankalazana ny fetin'ny firenena izao Asaramanitra dia tsy nanadino ireo zokiolona eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny vadin'ny filoham-pirenena ankehitriny Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina nanomeny kojakoja samihafa entina hiatrehana izay fetim-pirenena izay araka izany ny ekipa Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Bodofotsy, kojakoja sy fitaovana ilaina andavanandro ary sakafo. Izany no fanomezana avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina ho an'ny zokiolona miisa 500 eo ao amin'ny fokontany 12 mandrafitra ny komina ambanivohitra Ambalavao, distrikana Tsimdrano. Ny loholona avy ao Tsimdrano Bertin Randriamiaingo no tompo marika izao hetsika izao ka nahafahan'ny ekipa Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina no tarihany taleny kabinetra nanatanteraka ny etaetan'ireo zokiolona indrindra amin'izao ririnina izao. Nitondra ny anjara brikiny raha teo ny loholona Bertin Randriamiaingo amin'ny fanomezana vary sy siramamy ho azy ireo. Saotra ny ray aman-dreny ny vadin'ny filoham-pirenena zany sy ny fitondram-panjakana izay mijery amin'izay kely vita tona ny anjara brika ary isorana ihany koa tamin'ny fanomezana izay nanomezana ny fikamana-behivavy izay entina hikarakarana ny asaramanitra fandrevatena noho izany sy takazitelona miezaka izay natao. Atidinay mpitondra no mijery sy miezaka amin'ny hoe anasoavana sy anatsarana ny tanàna hoentina dia anisan'ny nandoabaravarana tany izahay mangataka amin'ny hoe amin'izao fetin'ny asaramanitra izao. Miezaka hatrany mitondra fampandrosoana ao Atsimdrano manontolo ny loholona indrindra eo amin'ny lafiny sosialy sy ny mahaolona mba tsy ho tany lavitra indrindra ny distrikana Tsimdrano ka amin'izany indrindra no iarahany miasa hatrany amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka maro eto atoerana sy avy any ivelany. Nankasitraka izao fanomezana izao moa ny mponiny izay nosoloany ny ben'ny tanàna Ambalavao tena.